tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CFG Madagasikara toana maso amerikanina. Manakana ny fandrosoany Madagasikara ny fisiany kolikoly. Fanehonkevitra iray nentina nandritra ny Samgasy teo aloha izay fa ho an'ny anio dia ireo vahaolana sy sosikevitra ho fanatsarana ny asa mifanandrify amin'izay ady amin'ny kolikoly izay no entina aminao mandritra ny Samgasy mandray vahiny. Ao anatin'ny vaovaon'ny Samgasy isika no amantatra ny groupe GSM na ny gasy Samanova zany tafiditra indrindra amin'ny fampahafantarana ireo peace builder manantanteraka asa ezaka iombona na hatongavana amina filaminana sy fiarahamonina mirindra izay. Azadinoana ilay fanontaniana mahazatra anao isan-kerinandro eto amin'ny fandaharana arosanao mialohan'ny sarantsika anio. Manolotra ny Samgasy anio i Norawela Arsan sy Fetra Rakotondrasoava miaraba tomboka ary manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Samgasy ny vaovao. Nampahafantarina anao mpiaino teo aloha ny groupe Aina Vao fa ho an'ny anio dia ampahafantarina anao ny groupe GSM na ny gasy Samanova. Ho anao mpiaino izay te handray anjara amin'ny famaliana ny fanontaniana izay apetraka tsy tapaka eto amin'ny fandaharana dia ampiomanina sady ianao fa mifandraika amin'izay resadresaka hifanaovana amin'ny groupe GSM izay ny fanontaniana rehefa avy eo mialohan'ny isarahantsika ihany. Ny groupe GSM anao dia Dimianadany mandrafitra azy ireo, Norzara Eveline vao Antsiranana, Randriano Manana Mangala Fianarantsoa, Rawelson Gabriel Armamy Antananarivo, Saolnirina Yolande Marie Michel avy ao Fianarantsoa ary Rakodrajandry Louis Validor avy ao Iosy. Raha manana sosikevitra ho an'ny groupe GSM menao amin'ny fanatanterahany tetikasany dia alefaso SMS amin'ny 03232 03230 ny hevitrao. Eto indrindra ary no ireo solitena ny groupe GSM izay ampahafantarina ny mpiaino anio. Miaraba ny groupe GSM fanontaniako voalohany hoe inona moa zany ilay tetikasan'ny groupe? Ny tetikasa nosafidinay zany dia ny hoe tamberina andraikitra antoky ny fandriam-pahalemana hafoezina ihany koa amin'ny hoe TAF. Ny safidianana ian'izy io zany satria mbola tsikaritra zany hoe tsy dia hita loatra izay hoe tamberina andraikitra eo amin'ny sehatra ho ampisy fandriam-pahalemana izay ary anisany manan-danja lehibe amin'ny fanatanterahana fametrahana fandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara izay fisian'ny tamberina andraikitra izay. Mbola tsy hita taratra zany izay tena hoe tamberina andraikitra ataon'izay tena tompona andraikitra amin'izay sehatra izay amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ina leo ataonareo zany ao anatin'ilay tetikasa? Ngamba mbola tsy voateny teo moa zany fa ny toerana anaovana ny tetikasa dia ny amin'ny faritra Antsiranana iny zany hoe amin'ny Diegoville. Ny voalohany nataonay zany dia andeha hitsidika ireny autorité locale ireny zay. Dia ny faharoa resaka sensibilisation sy mobilisation eo anivon'ny fiarahamonina ho an'ny olona rehetra ao Diego zany no anaovanay an'io sensibilisation sy mobilisation io. Dia ny fahatelo anao dynamisation ny espace zay efa misy ao an-toerana sy zay mbola ho foronina satria moa zany Diego amin'izao fotoana zao fa manana espace de concertation ho an'ny vehivavy dia manana koa izy espace de concertation pour le jeune dia ilay anankiray izay hoentinay ato amin'ny vondrona GSM dia ny espace de concertation ny ray aman-dreny zay. Dia rehefa vita iny moa zany dia zay vao mirosa amin'ilay tetikasa dia ao anatin'ilay tena tetikasanay io zany misy ny renforcement des capacités zany hoe anome formation zay satria moa zany ny tena tanjonay amin'ity tetikasanay ity dia ny fametrahana natao hoe structure locale de concertation zay. Mialohany amin'ny volana septembre inona le fiovanan-drasanareo amin'ity tetikasa ity?
mila manana toe-tsaina olo-pirenena aloha ny eo anivonimponina zany zay le anton'le hoe dynamisation le espace de concertation eo ny espace de concertation any vehivavy sy ny espace de concertation en jeune dia manaraka izay ihany koa dia apetraka ihany koa le fifampiresahana eo anivo ny tompona ndraiky mpanjakana isanambaratongany zany hoe reo service public na ny justice na ny force de l'ordre na ny sekoly ny rehetrarehetra mihitsy zany mba samy anana an'izay toe-tsaina anana tamberina ndraikitra izay ka mpakany amin'ny zareo zany le hoe miaina ao anatin'ny mangarahara sy miaina manao tatitra mahazana zany amin'ny mponina eo amin'ny tontolo izay misy azy. Raha isafidy ny tetika asanareo ara ny piano reseo lahatra izy. Voalohany marina fa Diego aloha zany no nalainay amin'ity tetika asa ity mandrom-pahavitany 2017 mais io Diego natao pilote zany eo amin'ny commune iray Madagasikara. Redevabilité zany ilaintsika mba ahafahantsika miroso any amin'ny fampanjosoana maharitra sy tsy ataoko hoe haingana izy fa amin'ny fampanjosoana haritra zay. Satria moa maninona ilaina le redevabilité le tamberina ndraikitra satria raha tsisy zay tamberina ndraikitra zany hoe obligation ny olona élu sy ny autorité sy ho antsika vahoaka ny manao compte rendu zay dia tsisy zavatra andeha amin'ny lohany sy tongontsony zany ny zavatra ataontsika. Ilaina zany mba ahaizantsika hoe le hetra par exemple ny taxe sy sisa zay alohantsika ny promesse zay ataon'iren'olona reny rehefa milatsaka izy ho fidina zay dia mila contrôlentsika hoe votaterany sa tsy votaterany zay zavatra zay. Anapikon'izay dia tsika dia miaina ao anatin'ny tontolon'ny kolikoly isika ihany koa dia miaina ao anatin'ny tontolon'ny tsy fangaraharana. Izany zany hitako hoe fototrolana goavana izay misy eto amin'ity firenena ity satria inona no mahatonga an'izay tsy mandray andraikitra isika olo-pirenena tsirairay avy ary eo manoloana an'izay ihany koa dia tsy mandray andraikitra tsy ampy ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny mpitondra fanjakana isanambaratongany mba hisian'izay iverenana izay resaka hoe fiainam-pirenena miaina ao anatin'ny fangaraharana, fiainam-pirenena miaina ao anatin'ny tsy fisian'ny kolikoly dia tsy maintsy miaina ny tamberina ndraikitra tsika satria ny fototrolana eto Madagasikara dia ireo ary ireo no mahatonga an'ilay atao hoe tsy fandriampahalemana ilay ataontsika hoe misy pe fa tsy durable dia ao anatin'izay dia mila apetraka izany ary ao anatin'izay ihany koa dia manana andrarandraikitra tsika ponina satria raha mandray andraikitra isika dia tanteraka sy voapetraka eto Madagasikara ny fandriampahalemana araka ny teninay hoe tamberina andraikitra antoky ny fandriampahalemana maharitra. Any dia koa ny anombohanay an'izy ity fa rehefa hita fa mipaka le izy dia afaka tohizana manerana Madagasikara izay tena mahasamihafa ny tetik'asanay amin'ny tetik'asa hafa izay amina toerana anankiray ihany fa izy ity dia tetik'asa afaka hoentina eto Madagasikara ray manontolo ary izay no mampiavaka anazy manoloana ny tetik'asa hafa. Ao anatin'izany raha hitanareo fa tsara ny tetik'asanay dia manentana anareo izahay hifidy anay amin'ny 032 32 032 30 nataonareo amin'izay dia mandefa SMS IC espace 02 afaka ataonareo ihany koa ny mifidy ny tetik'asanay eo anivon'ny Facebook projet Samy Gasy dia 2 ihany koa initiative numéro 2 Gasy Samy Manova tetik'asa tamberina ndraikitra antoky ny fandriampahalemana. Hoentiko mamarana azy ao anatin'izay dia ny hoe isika matetika isika olo-pirenena dia menomenina foana amin'ny hoe ny mpitondra tsy manao tatitra ty amin'ny vahoaka na hoe ireo manana andraikitra tsy manao tatitra ty amin'ny vahoaka isika rehetra dia samy tompona andraikitra avokoa ary ho an'ireo rehetra izay notolorana andraikitra dia manana obligation manao an'izay tatitra zay amin'izay nametraka ny fahefana aminy. Raha maharesy lahatra anareo ny tetik'asanay dia manamafy ny teny namana teo hoe alefaso SMS amin'ny 032 32 032 30 ilay hoe IC espace 02 koa satria tetik'asa dimy ianareo no mifaninana amin'ity tetik'asa hitambaran'ity manahoana ny fahitanareo ireo tetik'asa hafa akoatra ny tetik'asa ny GSM zany.
amiko manokana dia samy manana ny anitra ho azy avokoa ireo tetikasa ireo, samy tsara daholo ireo tetikasa ireo, mety hiteraka fiovana ho an'ny fandriampahalemana avokoa ireo tetikasa ireo raha tanteraka tsakany sy andavany. Fa ny anay manokana anisan'le tetikasa izay hoe tsy amina toerana anankiray, zany hoe tsy fiovana ponctuel zany no entin'le tetikasanay, fa mety afaka piaritra ho an'ny Madagasikara ray manontolo ary tena fototrolana goavana ito Madagasikara no jerevanay fa tsy fototrolana goavana ho an'ny Diego na dia hoe an'ny Diego ara no anaovanay an'ilay izy fa iraisan'ny Madagasikara ray manontolo. Anapiko an'izay koa le tetikasanay tsy hoe 2017 ihany dia vita satria ho isy transfert de compétence ho ataon'ny groupe GSM ho an'ny association izay efa mipetraka ao Diego zany mba ahafahan'ilay association manohy an'ilay ady efa natao sy ady efa mipetraka momba izay tafa zay. Efa misokatra ny fifidiananao pian ireo tetikasa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminan'ny fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronan'ireo peace builder enina amby 20 mianadahy no aroso tsarainao pian io. Ilarana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe Mandrava Sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Nampahafantarina anao piano androany ny groupe GSM na ny gasy Samanova. Nampahafantarina anao ihany koa ny tetikasa iombonana ho tanterahan'izy ireo ny volana Jona hatramin'ny volana Desambra. Amin'ny heriny indray dia ny groupe PIS no entina eto amin'ny vaovao ny fandarana Samgasy. Tsy dio ihany koa ny site web na ny tranokala ny tetikasa Samgasy dia ny www.samgasy.mg sy ny page Facebook ny tetikasa Samgasy. Raha tia fantatra misy kokoa ireo tetikasa iombonana mifaninana ianao. Samgasy ny vaovao. Araka nefa nampanantenainanao piainy dia ny tapany faharoa tamin'ilay fihaonana narahina fifanankalozan-kevitra tao amin'ny lycée Andohalo nandritra ny fankalazana ny andron'ny RHI na ny tambajotra ny tanora mandala ny fahitsina sy fahamarinana no arainao mandritry ny Samgasy mandray fahiny anio. Ireo andraikitra azo ny tanora atomboka manandrify amin'izay ady amin'ny kolokolo izay ary no avohitra eto. Fetra Rakotondrasoava sy Saoly Nirina Yolande, mpanao gazety ny radio Tsiry Fianarantsoa no mitarika izany fifanankalozan-kevitra izany. Samgasy mandray vahiny. Mandroso tompoko. Efa misy ny andraikitra atao, efa misy ny asa atao hoentina anetanana ny tanora hirotsaka amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ary andray andraikitra betsaka amin'ny ady atao amin'ny kolikoly na izany zany mbola betsaka ireo sakana izay iainan'ny tanora tsy ahafahantena mirotsaka amin'ny ady amin'ny kolikoly. Sosikevitra rano fotsiny no raisina ao anatin'izany amin'ny hoe ny andraikitra raisin'ny tanora amin'ny ady amin'ny kolikoly. Zareo bianco moa zany zay hoe manao an'izay plan izy fa amiko aloha zany dia hoe le fanarahamaso aloha fanarahamaso ny sehatra rehetrarehetra zany tokony ho atao. Tokony izay tanora efa conscient hoe tsy mety aloha le manao kolikoly satria ahoana moa tsika ndia hiteny amin'ny hafa hoe aza manao kolikoly nefa tsika raha tsy matsapa-tena fa ratsy ny kolikoly. Dia faharoa ny fiara-miasa koa amin'ireo miady amin'ny kolikoly. Tsy tokony anaiko lembenana izay tanora. Ohatra za zao mianatra amin'ny université, raha misy mpampianatra hiteny amiko hoe tsy afaka miakatra ianao raha tsy manao kolikoly. Tsy tokony za mihitsy ny atahotra na dia mpampianatra izy fa tokony hanoro hoe misy mpampianatra manao zavatra ohatr' izao. Fa izay ilay teneniko hoe tsy tokony hoe andraikitry ny bianco zay na hoe andraiky ny société civile fa tsika rehetrarehetra eto tompona andraikitra satria na dia angataka izy fa rehefa tsy hanometsika tsisy ny kolikoly. Ny zavatra tsapako dia izao tany am-pianarana
ny fiandanian'ny mpampianatra anankiray. Anina mpianatra ohatra mahay be le mpianatra fa tsy mahay ny jereny hoe fa maninony ty ankizy ty ny mahay fa tsy ry ankizy le tsy mahay riny tokony mampitosika. Iny dia efa zavatra maniry ao anatin'ny sain'iny olona iny dia lasa any aoriana any izy zay fahafahany eo an-tanany lasa teraka ho azy ny kolikoly. Aza iezahanareo mpanabe koa sy ray aman-dreny ny hoe miandany fa io fiandaniana io lasa mahatonga fiterahan'ny kolikoly. Tokony ampianarina ny tanora amin'ny inona daholo ny laviratsy ny kolikoly fa ny fitaovana maentina mampita an'izay fahalalana zay zany mila ataotsika fitaovana ampiasan'ny tanora matetika indrindra. Ohatsy zao ny réseaux sociaux. Any amin'ny réseaux sociaux zany ny Bianco na ny sapanjara miady amin'ny kolikoly no manao ezaka mafy. Zao ny tanora tia manao jeu vidéo dia afaka manao logiciel na jeu vidéo zay mifono fampianarana ny momba ny kolikoly na application amin'ny Android. Satria ny tanora amin'izao iaratsika malala fa tsy tia mamaky boky. Dia amin'ny farany amin'izay dia atao zany zay atonga hoe isy club na intégrité na miady amin'ny kolikoly isaky ny EPP na CEG na lycée. Voaresaka teo ny hoe atomboka any amin'ny EPP mihitsy ny fampianarana sy ny fanentanana amin'izay ady atao amin'ny kolikoly izay. Efa manao ianareo mbola azo atao ve ny mandeha midina kokoa any amin'ny EPP anao an'izay ady amin'ny kolikoly izay? Ny misy aloha amin'izao dia fanabeazana amin'ny sotoavina. Misy sotoavina maromaro efa ampitaina amin'ny ankizy any amin'ny fampianarana ambaratonga fototra. Dia ny resaka sotoavina izay ahafahany miady amin'ny kolikoly ao anatin'ilay hoe fanabeazana sy fampivelarana ny maha-olomendrika. Fa amin'izao zany ao anatin'ilay fanavaozana ny politika fanabeazana ny ministera dia efa heverina ihany koa sy efa eritreretina hoe rehefa manavao an'ilay fandaharam-pianarana dia efa ho hatsaraina sy ho ampitomboana ny mahakasika ny resaka fanabeazana hisorohana ny kolikoly avany amin'ny ambaratonga fototra. Dia mitohy izay hatrany ambony. Ny ministera zany amin'izao tena hoe miady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Misy fitenina izay hoe fanabeazana lavitra ny kolikoly taniketsany olom-pirenena vanona. Dia ny tanjona zany zao hoe foanana tanteraka ilay kolikoly eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ahafahana mahazo an'ilay fanabeazana tsara kalitao, fanabeazana maimaimpona ary fanabeazana ho an'ny rehetra. Ny resaka namantsika tatsy hoe mandat fa akoatran'ny mandat inona ny azo tsika tanora tao mba ho lavitra ny kolikoly isika sy ny fiarahamonina misy atsika ary ny firenentsika. Roberto avy amin'ny Agirs ny Sava, région Sava. Ny fikambanana Agirs atao hoe fikambanana tanorana mpianatra io tsy mahazo fanampiana, fanao cotisation ny mpianatra izay efa manana fahalalana mizara ho an'ny tanora namana, mpanao formation mitady fiaramiasa amin'ny be sy ny maro izay afaka manampy azy dia manao hetsika miady amin'ny kolikoly. Anisan'izay ny efa nisy ny fanentana t-shirt mba ho fanentanana fiarahamonina ary misy ihany koa ny fiaramiasa amin'ny commune makasika ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny commune ao amin'ny resaka fanamboarana kopia. Izay no zakan'le mpianatra aloha. Ny tiako hiaviana farany dia hoe tsy andry efa manana moyen ka hoe ngeza be na mahazo vola be zay vao hihetsika. Fa ny moyen voalohany indrindra eo amintsika eo dia ny saintsika, fiarahamonina amintsika, ny fikambanana zay afaka mifanampy. Andriamato Fabien Priva, nareo araka ny voalaza teo izay hoe efa nisy ny zavatra tsara, ezaka tsara nataonareo mba azonao ifampizarana amin'ny reto mpanatrika reto ihany koa ve izay hoe inona ny tena hoe nataonareo nampandraisana ndraikitra ny tanora ho amin'izay ady amin'ny kolikoly izay? Misy ny fifampizarana aloha amin'le fahalalana rehetrarehetra makasika mila fantarina tsara aloha ina le zavatra andeha ho adivana dia manentana tanora hafa hoe iza no mitovy fomba fijery anatin'le ady hoe araka ny teny namantsika teo hoe iza no tena resy lahatra fa ratsy tokoa le izy ary tokony ho adivana. Misy resy lahatra manko hoe ratsy le izy fa le iady amin'le izy za tsy hoany. Izay zany no mila maneo zany aloha zahay zany maneo aloha hoe zahay tia tanora ohatranareo mandeha miroso amin'izy ity satria fantatra fa fandikan-dalàna io zavatra io ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna.
dia itsika zany miady amin'io zotsika maolo pirenena satria olo pirenena ny tanora afaka miteny zavatra tsy mety amin'ity firenena ity ary indrindrandrindra itsika foana ndradradrainy zareo hoe amin'izay tany alehan'zareo rehetra hoe ny tanora ho avin'ny firenena tanora ho avin'ny firenena mba omeo anay aloha ny ankehitrininay androany mba hanananay an'le ho avy zay zany andrasana hoe inona aloha ny andraikitra atao androany dia izay ny ho any an-tananay ny tanora rehetrarehetra hoe raha misy resy lahatra androany afaka mifanantontsika afaka mifampiresaka tsika hoe inona ny azo atao satria ny fahamaroantsika mitaky an'le izy no mampisy lanja n'lay zavatra takina fa raha vitsy ny olona miteny satria ny mpanao politika sy ny mpitondra dia miteny hoe raha maro ny mangina dia ny mangina mijereny fa tsy le miteny be hoe vitsy le miteny ony dia fa maro ny mangina dia raha vao miteny ianao zany maneho ny hevitra ao manao plaidoyer dia niteny izy hoe mbola betsaka neny tsy niteny fa arakaraka ny mahamaro anao zany no mampavensa-danja ny zavatra takina ao anatin'le izy dia manentana ny tanora rehetrarehetra misy lalàna eo azotsika fitorana zotsika ny mitoroka raha mandeha reritsika fa raha te hanova zavatra tsika misy fitakina ngeza be tsy maintsy manambatra hery omentsika fitenenana mpandray anjara manaraka tokony ho tsapantanora voalohany indrindra aloha dia ny fananany a fahatokisantena nefa le fahatokisantena io nefany a miakina indrindraindrindra aloha amin'ny fiarahamonina nanabeazana azy miakina ihany koa amin'ny tontolo a rehetrarehetra any amin'izay andehanany any ohatra raha isitsika hoe raha zatra izy zao tamin'ny hoe toerana anankiray tsy dia ara-dalàna ohatra ny fampianarana noho ny hoe tsy fisian'ny mpampianatra sy ny namany inona moa no azon'le tanora atao fa dia misy ny fampianarana dia mianatra izy tsy misy ny fampianarana dia mangasi azy fotsiny ao faharoa manarakaraka izany a eo amin'ny resaka tokony hoe fahatsapana amin'ny maha-izy azy satria ma tsy matetika zany ny tanora ohatra ny tsy mahatsapa an'le tena hoe inona no zavatra tsara ao anatiko ao fa mandeha anjonjoria amin'ny heritreriny fotsiny izy saotranao raha fitiantsika vetivety sa olona resaka izay nataony mpandray anjara teo a dia any amin'ny fanabeazana no tena fototra iaingana amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ny voaresaka teo ny hoe andeha atomboka ny amin'ny sekoly ambaratonga fototra mihitsy ny fanentanana sy ny fampianarana ny amin'izay ady atao amin'ny kolikoly izay no resahana teo ihany koa ny amin'ny fandraisana andraikitra ny rehetra ny olo-pirenena ny mpitondra fanjakana ny resahana teo ihany koa ny amin'ny hoe ampahafantarana ireo dingana sy lalana rehetra izay lalovana ao anatin'ny fanaovana asa-panjakana ary eo ihany koa ny hoe mila ny saina mihitsy no andeha anda ny fanaovana kolikoly iona aminao antsehatra ny alarobia 17 septambra ny fandarana samgasy anasananao mpiaino tsy akanavaka io alefaso sms dian'izao amin'ny 032 32 032 30 ny famandrianao toerana raha Antananarivo no misy anao iona aminao antsehatra tokoa ny fandarana samgasy a ny alarobia 17 septambra ho avy io efa misy sombotsombony sahady azo lazaina ny mpiaino vefetra hoe inona no hitranga ao anatin'izay samgasy antsehatra izay raha tsy hevina dia fa nanantanteraka ny samgasy antsehatra andiany voalohany isika ny volana jona teo tao anatin'izay no nanehoana voalohany azy 40 mianada miofana ho peace builder izay no tsy ahivina anatina groupe misa 5 izay anatanteraka tetika sa iombonana mandidina izany hoe fitondrana vaolana eo amin'ny tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina eny ny sedra ny mpitsara izy ireo ary ny sedra ihany koa ireo olona 50 sy 100 izay tonga nanatrika izany samgasy antsehatra andiany voalohany zany ny alarobia 17 septambra araka izay voalazanao teo no isedra indray ireo mpitsara sy ireo izay tonga manatrika azy ireo ny groupe misa 5 mandritra eo ariva ny 17 septambra io no ilazalazan'izy ireo indray ny lalana nalehany ny dingana vitany sy ny mbola ovitainy ao anatin'izay fanatanterahany ireo groupe ireo izany tetikasany zany nandritra ny 3 volana voalohany izany hoe ny volana jona jolay ary ny volana aogositra niara-ny asa tamin'ny mpanakanto isika nory tamin'io andiany voalohany io fa mbola isy mpanakanto ihany koa iaraka amintsika amin'io 17 septambra eo
tsy misy ny vidibidirana fa kosa karatra fanasana no hidirana ao amin'ny toerana natanterahany zany etsika izany, toerana izay mbola ampahafantarina ny mpiaino miandalana eto ihany. Ny karatra fanasana kosa dia efa azo angatahana sahady amin'ny alalan'ny SMS ao amin'ny laharana 03232 03230 indrindra ho an'ireo izay mipetraka ao Antananarivo renivohitra. Misaotra anao fetra tamin'izay fanazavana izay dia miandry anao mpiaino ary zahay ho tonga maro amin'ny alarobia 13 septambra io. Mifarana sady ny fandarana Samgasy androany nory fa tahaka ny mahazatra dia inona indray ny fantaniana entinao ho an'ny mpiaino? Ity ary ilay fantaniana arak'ilay lazaiko teo dia mifandraika tamin'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny groupe GSM na ny gasy samanova ity fantaniana ity. Zao ary ilay fantaniana raha ny hevitrao afaka miara-miasa manatanteraka ny tetikasany ve izy 5 mianadahy mikambana ao anatin'ny groupe GSM. Raha eny ny valiteninao dia azavao zay, raha tsy ihany koa ny valiteninao dia azavao ihany koa zay. Ny laharana 03232 03230 hatrany no amalinao SMS ny vali ny fantaniana. Ny GSM no nampahafantarina anao androany teto amin'ny Samgasy amin'ny heriny dia ny vondrona na ny groupe PIS indray no ampahafantarina anao eto amin'ny fandaharana. Tsara marena hatrany fa izay mandray anjara be indrindra amin'ny famaliana ny fantaniana ka mahavaly betsaka amin'ireo fantaniana napetraka dia ahazo loka avy aty amin'ny fandaharana Samgasy. Rehefa mandefa SMS aty amin'ny Samgasy ianao dia azadinoana ny mametraka ny toerana na faritra misy anao izay manoratra io. Ataoko ohatra hoe raha avy any Ambovombe ianao dia mario ao anatin'ny SMS izay alefanao ny anaranao sy ny toerana Ambovombe izay misy anao. Ny faraneto ary aloha ny fiarahana aminao mpiaino. Misaotra anao Nora Rawely Arson sy Fetra Rakotondrasoava izay nanolotra ny fandaharana, nanampy sy ny kirakira ny lafin'ny teknika isantanirina. Ny Air Madagascar hatrany no manohana ny Samgasy. Veloma indray ary tomboko. Samgasy. Fandaharana vokarin'ny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa Amerikana. Samgasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.